ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. faly miarahaba antsika rehetra ry avako malalatra hatry ity sabotsy voalohany volana aogositra ity ary dia manonona ny fiadanany tompo sy ny herin'ny fanamasina amintsika tsiraray avy. Ny mofinaina antsika anio dia ny Matio 2:2 Matio 2:7-10 ka hatramin'ny 5:10. Matio 2:7-10 ka hatramin'ny 5:10. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Arono ny efa lasa nandeha ireo, indro nisy anjelin'ny tompo niseho tamin'i Josefa tamin'ny nofoka nanao hoe mifoazy ianao ka entony zazakely sy ny reniny dia mantsira ny Egypta ary mitoera ny ambarapilasako aminao fa Herode efa hitady ny zazakely ho vonoina. Dia nifoha izy ka nitondra ny zazakely sy ny reniny raha mbola alina dia lasa nakany Egypta ary nitoetra tany izy ambara-pahafatin'ny Herode mba hatanteraka izay nampilazain'i Jehovah amin'ny mpaminany hoe nanjoky hiala tany Egypta ny zanako. Ray masina no manamasinana ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Amen. I Matio andriavana no mitantara ity ampananjavatra na ity fitrakan-javatra ity hoe Jesosy dia nentiny ny ray aman-dreny nandositra tany Egypta noho ny fankahalany Herode ary izany fanosirana zany dia afatr'Andriamanitra, paikon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny anjeliny. Raha toa ka jerena izany tantara izany rehefa afaka malala dia misy antony mazava matoa notsindrin'ny Matio manokana. Roa ihany amin'ny filazantsara no mitantara ny fahaterahan'ny tompo, dia Lioka sy Matio. Marka sy Jaona dia samy tsy mitantara ny vanim-potoanan'ny krismasy sy ny manodidina an'izany rehetra izany, fa manomboka eo amin'ny 70 taonany na alokelin'izay no resahan'izy ireo. Fa Matio sy Lioka ihany no mitantara amin'ny filazantsara eo am-pilatanantsika izany ny manodidina ny fahazazan'i Jesosy na ny fahaterahany. Raha toa ka jerena dia milafy roa lehibe na azo zavaina amin'ny lafiny roa miavaka tsara ity Matio 2:2-10 ka hatramin'ny 5:10 ity. Azo azavaina amin'ny lafiny teolojia lalina kokoa izy, nefa koa azo azavaina amin'ny lafiny pratika kokoa. Raha ohatra ka jerena lalindalina kokoa dia ny hoe nahoana ary no nasain'Andriamanitra nandositra nakany Egypta i Josefa sy Maria ary Jesosy zaza. Dikan'ilay tantara dia izao rehefa afaka malala, raha ohatra ka mamaky tsara ny ataontsika hoe ny teolojian'ny Matio tsika izany, any hoe inona moa no antony, inona ny votoatin'ny fampianaran'ny Matio. Dia raha mamaky ny Matio 2:2 tsika dia mahita ny fiatombohan'ny Matio 2:2 zany dia ny tantarany magy. Dia rehefa avy eo amin'ny tantarany magy dia nitohy amin'ny nanosirana tany nampanosirana an'i Jesosy tany Egypta. Ina dikan'izany? Apetraka Matio tsara zany aloha ilay Jesosy zaza, ilay Jesosy teraka, fa Jesosy teraka hamonjy izao tontolo izao. Ilay hoe magy mamangy an'i Jesosy eo dia milaza ho izao tontolo izao miondrika eo anatrehan'ilay zanak'Andriamanitra. Ilay magy zany eto dia tsy hafa fa ireo magy zany eto dia tsy hafa fa maneho ny sarin'ny fahefany izao tontolo izao, ny sarin'ny fahendreny izao tontolo izao. Sary maneho lay magy eo dia maneho ny haja mamboninahitry ny tany rehetra izay miondrika eo anatrehan'ity Jesosy zaza ity, miondrika eo anatrehan'ny fanetretenan'ity Jesosy zaza ity. Dia ilay izao tontolo izao zay nefa izany hoe ilay lafiny hoe Jesosy Kristy tompo tonga hamonjy izao tontolo izao no asehon'ilay famangin'ny magy. Fa ny faharoa dia asehon'ny Matio amin'ny maha jiosy kristianina Matio dia navahany manokana indray ny momba ny ataontsika hoe ny zanak'Israely. Asehon'ny Matio zany ilay hoe Jesosy nentiny nakany Egypta dia asehon'ny Matio ho sarin'ny Mosesy. Averin'ny Matio ahatsiaro ny fanafahana ny zanak'Israely tany Egypta ny mpamaky ny filazantsaraky ny Matio. Raha ohatra zany ka mamaky ny filazantsaraky ny Matio tsika dia tokony hatsiaro fa ity Jesosy ity dia tsy afa-tsy akory fa
mampatsiaro lay fahoriny toy ny famonjena nataon'Andriamanitra ny zanak'Israely any. Matio zany de mandravona na mampitohy ny tantarany Jiosy izay tsy nino an Jesosy fa teaneo hoe io Jesosy io ange de tsy hafa fa tahaka ny Mosesy any, na Mosesy de tsy hafa fa pelo lalana n'ity Jesosy ty any. Noho izany de izay Jesosy noentina niverina tany Egypte zay, hoy Hosea 1:20 de te hampatsiaro fa Jesosy de mpanafaka ny Jiosy, manana anjara ny Jesosy, ny Jiosy kristianina, ny Jiosy rehetra. Ary io Jesosy nijanona roa taona angarangidana. Raha toa ka jerena de teo amin'ny fotoana namonono ny Herode ny zazakely sy ny fotoana nahafatesan'ny Herode io de teo amin'ny roa taona teo eo, zany hoe nijanona roa taona tany Egypte zany, Josefa sy Maria ary Jesosy. Azo fikasarantsaina amin'izany zay nihevitry ilay hoe roa taona nijanonana tany Egypte dia sarin'ilay fahandevozana ny Egypte, sarin'ilay fahandevozana zay lalovan'ny zanak'Israely ka no afahan'Andriamanitra indray izy. Ary rehefa afaka ny roa taona de niverina indray izy tao amin'ny tanindrazany ary lehibe tao Nazareta araky ny fahafantarantsika azy. Zany hoe raha toa ka jerena amin'ny lafiny amin'ny teolojian'ny liko, amin'ny teolojian'ny Matio zany de zao manao hoe te hampino, te hanamafy ny finoana an Jesosy tao amin'ireo Jiosy kristianina Matio. Te hampifamatotra ny lalam-pamonjena nataon'ny Kristy tamin'ny tantaran'ny zanak'Israely izy, mba tsy ho eritreretin'ny Jiosy mamaky niona tamin'ny Jesosy ho fonteny na ho olona mandalo fotsiny Jesosy, fa tena fahatanterahan'ny faminaniana hatrany amin'ny andron'ny Mosesy mihitsy azy. Fa raha toa ka zay lafiny voalohany hotsika hoe Jesosy zany ho an'ireo Jiosy kristianina de Jesosy tsy afa-tsy akory fa fahatanterahan'ny fanomezan-tokon'Andriamanitra. Ndika zany de te hampatsiaro zany Matio fa Andriamanitra no mitondra ny tantara. Amin'Andriamanitra de izao ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainan'ny fireneny, fiainan'ny mpanompony de voalahatr'Andriamanitra ary Andriamanitra no mitantana azy. Fa raha toa ka jerena amin'ny lafiny pratika kosa le avako malala izay tsotra kokoa ny 9:20 ka hatramin'ny 10:20 de manaitra antsika ilay teny hoe mifoazy ianao ka ento ny zazakely sy ny reniny. Zany hoe teo ampatoriana zany Josefa miandry milamina tsy manam-pona inona na inona de niteny taminy anjely nanao hoe ry Josefa mifoazy ianao, ento ny zazakely sy ny reniny. Ilay teny hoe mifoaza de tena voambolana ampolony maro no miverimberina amin'ny soratra masina ny teny hoe mifoaza, komo mamono filasana azy amin'ny teny grika, amin'ny teny hebreo. Zany hoe mitsangana ianao, mifoazy ianao, aza mitarehetrehetra ianao, tahaka ny vitatsika tahaka mimpianatra ny tenenin'ny Jesosy mandrakariva hoe mifoaza ianareo, mifoaza fa efa tonga ny mpanana, tonga ny sambotra, tenenin'ny tompo matetika eo amin'ny boky Isaia mpaminany, mifoaza Eliny tenenin'ny tompo, mifoaza sy ny sisa rehetra be dehibe ao anatin'ny soratra masina ty vombolana hoe mifoaza na mitsangana ity ry havako. Ary de eto de baiko zany no menan'ny Josefa, mifoazy ianao, mifoazy ianao ka ento ny zazakely sy ny reniny. De ny 4:20 de nifoy izy ka nitondra ny zazakely sy ny reniny. Inona no ataontsika hoe lafiny pratika zay ao anatin'ilay tantara foy de foy eo 9:20 ka 10:20 ry havako. Tsy niteny mihitsy Josefa, tsy renao ny feon'ny Josefa, tsy nametra-panontaniany Josefa hoe fa hoaiza moa, tsy nametra-panontaniany Josefa hoe de iza zany no vatanay any Egypte mandritry ny fotoana izay janonana ihany, tsy nametra-panontaniany Josefa ahoana ny fomba ialanay amin'izao alina izao, tsy nametraka olana Josefa ny amin'ny hoe de atao ahoana daholo zany ny fiomanana rehetra, fa hoy ny tenin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny anjely hoe mifoazy ianao. De hoy ny filantantarany Matio hoe de nifoy Josefa ka nitondra ny zazakely. Inona dika zany afaka malala ny fankatoavana. Ao anaty olana lehibe le fianakaviana kristianina, Josefa mivady
sy ny zanany zany ao anaty olana ao anaty loza mitatao ao anaty fahafatesana mandindona satria hamono ny zazakely Herôda hoy ny tompo dia loza mitatao zany fahafatesana de inona ny vahaolana fakatoavana ny valiteniny Josefa ry afaka malala manoloana ny loza mitatao manoloana ny fahafatesana zay nanambanany Herôda hamono ny zazakely de ny valiteny fakatoavana ny baikon'Andriamanitra manoloana ny zavatrafatra ry afaka malala de ndraindray rehefa todo zavatsarotra isika de manome baiko antsika sy manome vahaolana antsika ny tenin'Andriamanitra fa noho ny toetsaina karteziana loatra ao anatintsika indraindray de tsy ampifakatoavana isika indraindray ampifanoherintsika ny finoana sy ny fahalalana everitsika fa ny fahalalana indray manohitra amin'ny finoana fa tsy mifanohitra mihitsy ry havako malala ny fahalalana sy ny finoana misy fotoana tsy ametrahano fanontaniana mihitsy satria maika fa fakatoavana alina ny andro akaiky ny fahafatesana zao mibaiko ny tompo mifoazy ianao mandehana vonjeo ny ankohonanao zany baiko zany avako malala de baiko tsy ilana fametrahana fanontaniana intsony hoe de ahoana moa zany zao de inona ataonay sy ny sisa rehetra raha mamaky ny soatra masina tsika de misy karazan'olona vitsivitsy ny soatra masina nanoloana amin'ny baiko ny tompo tsy tahaka ny Josefa ohatra Adama sy Eva na rahalay lasa vehivavy efa nytenenin'ny tompo manao hoe zao ny azo farana ny tsara sy ny ratsy aza inanana raha mihinana nareo de maty sy ny sisa rehetra saingy zao ny aino izy fa nametra-panontaniana hoe marina tokoa ve zany ho le mpakafanahy marina zany ve de marina zany ve de mitombona makambony makambany ary de tsy nankatoa izy zay tsy toetra ny Josefa mihitsy teto fa toetra atao amin'ny Adama sy Eva natao amin'ny rahalay sy vehivavy ary nefa rany de fahafatesana ao amin'ny bokin'ny Genesis toko faha 7 tantarany Lota ny vadiny Lota maromarona kokoa efa nafaran'Andriamanitra mivoa ny tanàna fa misy loza mitatao andrava ny tanàna mivoary aza merikerika mihitsy fa ny lalana izorona diny faha 7 toko faha 7 zika teo amin'ny Genesis nyerika vadiny Lota tonga vongatsiry izy misy fotoana ry havako malala tena tadiavin'Andriamanitra ao anatin'izany atao hoe loza mitatao zany de zao ny tadiavin'Andriamanitra fankatoavana fantatsika tsara tantaran'i Davida tsy io ihany tantaran'i Jona fa nitenen'ny tompo hoe mandany ianao makany raha iko ianao any Ninive razy Jona nandositra tsy nankatoa de fantatsika ny toy ny tantara fa very teny ambony ranomasina ary nanimba ataontsika hoe ny fiainany hafa mihitsy ary raha tsy nitandrina ary dia naveran'Andriamanitra atao anatin'ny trondro nandritra ny atelona hoy tsika manao hoe ohatra vitsivitsy zany ilazana manao hoe vahaolana ngeny fakatoavana ny sitrapon'Andriamanitra ny indraindray hoe tsika teo ny saina ny men'Andriamanitra antsika indraindray ataontsika lasa alelohan'ny finoana eo no mahamarina ry havako malala ny tenin'ny Saint Augustin dia nanazava manao hoe zao no izy mino anao de azonao ny zavatra rehetra zany hoe ataovy zay manomboka amin'ny finoana ny zavatra rehetra de azonao ny dika ny zavatra rehetra hoy raha dika ny teny frantsay amin'ny azahoanareo azy croire pour comprendre zany hoe rehefa mino ianao de azonao ny dika ny zavatra rehetra fa tsy ny hoe iandry ataka-javatra vao ino de amin'izay fotoan'izay tsy finoana tsony izy raha ny toetsaina karteziana ny toetsaina ataontsika hoe sientifika na inona zay anabiarana sikehitriny de manao hoe aza vao amin'ny tsipriany aloha voamino alaharo amiko aloha anaovy kely fantaminana aloha aizany lojika nyity de makaizy ty inona moa zany zao tokony akanesana any Egypte afrina moa zany zao tokony atongavana any Egypte inona moa zany zao ny hanina hoanina ihany inona ny amelomana ihany ty zazy ty rovina moa zany zao zay no miverina sy ny sisa rehetra raha izany rehetra zany de tsy ho tafainga ary tsy nahatanteraka amin'ny planin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra Josefa tsy hoe tsy ilain'Andriamanitra kory ny saina mieritreritra matoy men'Andriamanitra atsika ny saina mieritreritra ary ny fanamasina de fanahy ny fahazavan-tsaina sy ny fahendrena fa izao ry havako malala milony zavatra rehetra amin'ny fitondrana ny fiainantsika de ny finoana ny lasa aloha rehefa mino ianao
dia azonao ny zavatra rehetra. Misy boky kely anankiray nosoratana mpampianatra teolojia anankiray tany Suisse antsoina hoe Daniel Marguerat. Io mpampianatra teolojia io dia nampiasa citation kely anankiray zay tao anatina boky zay efa tranainany ihany le boky mivoaka tany antaona 9 tany any tsy eto ambany masoko fa zao ny teneniny izy manao hoe raha nanazava ny finoany professeur Daniel Marguerat izy manao hoe ny sarany finoana izy dia ity tahaky ny olona zay mandeha eny ambony mandeha eny amin'ny ranomasina ary rehefa mandeha izy dia zao izy no anoaran'ireo Péruvien an'Andriamanitra rehefa manazava momba ny finoana izy dia zao izy manao hoe ry mpandeha tsy misy lalana mazava aza miandry ny lalana mazava fa rehefa mandeha ianao dia mazava ny lalana. Zany hoe ny fanapahan-kevitra ao anainga ny fanapahan-kevitra ao anomboka ny mampazava ny lalana. Zany hoe misy fotoana misokatra ho azy ny lalana, misy fotoana miamazava ho azy ny lalana, misy fotoana mandeha ho azy ny lalana raha vantany vao mipetraka ny finoanao sy ny fanapahan-kevitra ao handeha. Fa raha mbola mitombona raha ohatra ka miandry ny fahazavana hoe tsy prihany dia tsy mahita ny lalana tokony atao mihitsy. Fa ilay finoana napa-kevitra hoe atao ty iosony ty andehantsika satria izay mibaiko n'Andriamanitra dia mazava ny lalana, tonga dia misokatra ny lalana, misokatra ny lalana tsy hoe zay vao nisy izy fa misokatra fa efa teo izy fa ny masonao no ny finoanao no ahitanao hoe ay ve ty le lalana. Ao an-tantarany Saotra Masina rehefa malala dia izay mandrakariva ary noko fa manana zanatra kefy zany ianao amin'ny lafiny ara-panahy tsika hoe lafiny pratika ity dia izay tiany ny tompo ary iainantsika dia izao ny fankatoavana. Misy fotoana amin'ny lafiny misy fotoana eny tokoa misy fotoana ny tompo manazavany tsy prihany hoe zao ny fandehany atsy fa misy fotoana ny tompo tsy manazava tsy prihany fa baiko avy hatrany ny tanterahiny. Tsangany ianao mifoazy ianao aingany ianao azantara edretra ianao hoentony zazakely hoentony reniny dia hoe maty hoe dia tonga dia ny fototra efa ary nitondra ny zazakely izy sy ny reniny. Dia afaka malala hafatra ho anao ankatoavy Andriamanitra aza lany andro mametra-panontaniana ny amin'ny hoe ahoana moa zany zao ty baiboly ty marina ve ty baiboly ty ahoana moa zany zao ny finoana inona moa zany zao ny makary ahoana moa zany zao ny teolojia tsy ny sisa le afaka malala fa ankatoavy ny tenin'Andriamanitra indrindra amin'izao vanim-potoana hitandodomandovy zao fa ankatoavana ny tenin'Andriamanitra ny sitrapon'Andriamanitra zay ny vahaolana ambara amin'ny filazantsaraky ny Matthieu. Fa ny farany afaka malala dia izao ataovy zava-dehibe koa ny fiainam-pianakaviana ataovy eo no nojoroan'i Josefa ho raim-pianakaviana mahatoky. Rehefa ao anatin'ny sarotra rehefa ko malala dia tena ao anatin'izany koa no tokony hamafy ny antsoina hoe fiainam-pianakaviana. Dia nitsanga ny Josefa nitondra ny Maria nitondra ny zazakely sy ny vadiny. Zava-dehibe ny fiainam-pianakaviana ry havana ary nohony amin'izay ataontsika hoe loza mitatao zay dia niala tao amin'ny toerana nisy azy Josefa sy ny vady aman-janany. Fa izao rehefa ko malala tena fitiavana Josefa ny ankonany dia nankatony baikon'Andriamanitra izy. Raha tianao ny ankonanao ao anatin'ny fitiavanao ny ankonanao hatsaoko ny baikon'Andriamanitra fa sady hanavotanao ny ankonanao zany no hanavotanao ny tenanao no ankatoavanao an'Andriamanitra. Ataovy zava-dehibe ry havana amin'ny fiainam-pianakaviana amin'izao vanim-potoana sarotra izao fa sitrapon'Andriamanitra ny anana amin'ny fianakaviana fahasambarana miaraka fiadanana miaraka ao aminy. Vavakisika tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny tantaran'i Jesosy sy ireo ray aman-dreny izay navotanao tamin'ny etraketraka Herode ary nampantsironao tany Egypta. Ho sariny ho fanehoanao aminay fa tsy manadimy ny tantara ianao lay Andriamanitra manafaka anay amin'ny fanandevozana, lay Jesosy anay lay nanafaka anay ary manafaka izao tontolo izao
tamin'ny fanandevozany Egyptianina, fanandevozany zao tontolo zao, fanandevozana sy ny fampahoriana miseho tamin'endrika maro samihafa, ary mbola mandraka ankehitriny de mbola betsaka ny endrim-panandevozana diaviny zao tontolo zao atao amin'ny olombelona. De metoraka aminao zay Jesoa, afao maroka ny filazantsara anao hanafaka izao tontolo zao. Mampatsiahy anay koa nefa ny teninao fa ny fankatoavana anao no vahaolana tsara indrindra ao anatin'ny lozany tatao tahaka izao. De omeo anay ny fo matoky, ny fo mino, ny fo manaiky ary ny fo manaja anao Andriamanitra sy ny baiko izay tiana ho tanterahinay. Mivavaka izay Tompo, ampahirezy koa zahay mba hanao zava-dehibe ny fiainam-pianakaviana amin'ity vanim-potoana izay andalovanay sarotra ity. De tononona mitokantrano tsiray avy Jesosy ny fiadananao, ny marazy sotrano, ny reraka ampahirezo, ny manana olana ampio. Misaotra Jesosy. Amen.